Zay ny amin'indry fa manomboka ny volana janoary nambe folo amby roa arivo dia hofoanana avokoa ny fivarotana hors taxe na duty free an-tanan-dehibe tsy misy afa-tsy ny anivon'ny seranam-piaramanidina eny amin'ny zone Sodoanina irery ihany zany sisa no ahitana ireo botika duty free rehetra ratsika ny akombavao. Manana hatramin'ny faha-raika amby telopolo janoary ireo magasin hors taxe hamaritra anjarany ireo entana ao aminy ho an'ireo fivarotana an-tanan-dehibe na magasin hors taxe en ville. Nanamafy ny télé général-ny fahatseranana omaly fa hofona avokoa ireo duty free an-tanan-dehibe ireo manomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Mikasika ny fanafoanana ny duty free eto Madagasikara, tsika rehetra angamba ny araha malala fa misy ny fiorapefy amin'ny fifidianana n'ireny duty free amin'ny entana amin'ireny duty free izay hita aty en ville aty Madagasikara, ka nanapa-kevitra zany fitondram-panjakana fa hanajanona ny fisian'ireny duty free ireny aty en ville mba hanatsarana ny fampidiran-ketra sy mba tsy hisian'ny concurrence déloyale ho an'ny olona izay manana mivarotra n'ireny entana ireny koa izay aty en ville izay mandoa taxe fa dia miverina any amin'ny aéroport, any anatin'ny aéroport any amin'ny zone Sodoanina daholo zany ny duty free rehetrarehetra manomboka amin'ny 1er janvier 2016. Ny fepetrany raisina zany dia nataony inventaire any amin'ireny duty free ireny dia hanomboka hanidy an'izy ireny zareo. Tsy manafoana ny fahafahan'ireo diplomaty mividy entana nefa izany. Tsara marihana fotsiny izany tsy manafoana ny fahazahoan'ny diplomaty sy ireo olona afaka mahazo mividy amin'ireny hors taxe ireny amin'izay lalàna mipetraka zany fa manomboka zao zany ireny olona ireny dia mividy any amin'ireo olona en gros manana entrepôt fa tsy mahazo mividy any amin'ilay duty free izay tsy hisy intsony zany aty en ville manomboka amin'ny 1er janvier 2016. Amin'izao moa dia efa misy ireo magasin hors taxe ireo no manakado baravarana.